Inona ny fahafataramadamany atao hoe coronavirus? Fahafantarako an'ilay coronavirus zao dia zavatra hohanina sakafo hohanina tsy araky ny fahasalamana. Fahafantarako ny coronavirus dia azo avy amin'ny sakafo maloto, ohatra ny hoe biby tsy fihinana, toy ny voalavo, bibilava, sakafo tsy ara-pahasalamana. Izay ngamba mety fahafantarako azy. Tsy mahafantatra azy. Tarako ny coronavirus zany dia otsika aretina avy any Pekin dia mifinja amin'ny alalan'ny rora, amin'ny alalan'ny zavatra ranondrano tsy ranojanaka. Izay ny fahafantarako anazy. Misehoany anazy mamay be ilay olona, mamay be dia kokoaka dia somary seposepotra. Izay ny fahalalako anazy. Italie, de France, de any Chine. Coronavirus zany areti-mandoza mahafaty aloha izy voalohany indrindra, fa izy tsy mipoitra eny eo fa elaela ihany izy vao mipoitra hoe izy zany tsy mipoitra tonga dia hoe eny eo hoe marary ohatr'izany na hoe tonga dia accident dia hohanina fa misokomiadana izy araka fitenin'ny olona angamba. Indray aloha mbola tsy fantako satria za mbola tsy nahita olona voan'ilay izy sarotra mandainga, fa ny haingo fotsiny hoe mararirary an-doha, malemilemy, ohatrohatr'izay. Aretina mandringana be any amin'ny faritany sinoa any, ohatrohatr'izay. Mety havaly azy ve zany? Ny fahafantarana azy aloha zao eto Madagasikara hoe tsy mbola tonga eto satria hoe araka ny vaovao eny zany dia ohatry ny hoe misy famehezana ny fidiran'ny vahiny, ohatra fotsiny hoe ny aéroport no somary tsy ny aéroport fa hoe ny aéroport no somary hoe ny any ivelany tsy mahazo miditsy eto Madagasikara. Lizy zany fahafantarako an'izy hoe aretina mandringana fotsiny aloha. Dia hoe zay angamba ny tena hoe fahafantarako anazy. Aretina misy amin'izao zany dia mahafaty sady mahakarary. Fahenonay anazy aloha amin'izao. Aretina fa lenendo an'ilay izy fotsiny zany tsy fantatsa inona zany mety hoe mahatonga an'ilay izy. Aretina hoe azo avy amin'ny ohatra hoe fanerasirana ve ilay izy sa hoe izay.